mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alatsinainy ity mialohan'ny derantsika ny amin'izany anefa dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra izay any an-danitra, tolotra ianao ndera laza ny asa sy ny voninahitra satria mendrika an'izany tokoa ianao. Misaotra anao ny amin'ny fotoana izay anananay ankehitriny miaraka aminao dia mangataka ny anjelinao masina andrakotra ny fahasoavanay, sasoavanao aminay ary koa amboatra anay araka ny sitraponao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika anio dia manao hoe fialan-tsiny faharoa dia ny tsy fahatakarana. Fialan-tsiny faharoa ny tsy fahatakarana. Omaly isika dia ny jery ny fialan-tsiny voalohany dia ny tahotra. Angamba hitantsika ny tantaran'i Jona tao anatin'izany. Dia androany isika hiresaka manokana mahakasika ny tsy fahatakarana. Rehefa tonga tokoa manko ny tafiotra dia nanome tsiny ny tenany Jona. Niseho ny fomba fijery sy ny fomba fahatakarany maro mikasika an'Andriamanitra na ireo Andriamanitra tamin'izany andro izany noho ny fihetsiky Jona. Ninoan'izy ireo fa misy Andriamanitra maro manjaka amin'ny tany samihafa, fa ny ranomasina kosa dia noheverina ho fanjakan'ireo demony masika. Araka ny fijerin'ireo mpiatsambo dia fanatitra no ilaina mba hampitony ny fahatezeran'izy ireo. Na Hebreo azy i Jona dia azo heverina fa niasa mangina tamin'izany finondrazana tamin'izany andro izany. Asaiko ianao maky ny Jona toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo ahitanao ny makasika an'io tantara io. Ahoana moa izany no anehoan'ireo andinin'ireo fa manomboka takatry Jona ny fitondran'Andriamanitra. Na dia nandositra an'ilay tany izay nolazain'ny olona aza fa i Jehova no Andriamanitra ao azy i Jona dia ny anarany tamin'ny vidiny lafo. Fa na mandeha any amin'ny kolotsaina vahiny azy izy dia mbola manjaka ny koa Jehova. Andriamanitra ny tompon'ny rivotra, Andriamanitra ihany koa no tompon'ny onjan-drano, izy koa ny tompon'ny hazan-drano. Mazava ny voasoratry ny Salamo manao hoe any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy. Nitodika tany amin'ilay mpanjaka ny tany sy ny ranomasiny Jona. Niaiky ny elony izy voavonjy. Mety misy zavatra tsy takantsika koa momba an'Andriamanitra sy izay andrasany amintsika. Misy samy mihevitra isika fa ny fanirian'Andriamanitra amintsika dia ity: ny hifantoka amin'ny famonjena ny tenantsika sy ny ala amin'ny faharatsiany izao tontolo izao izay manodidina antsika. Ekena fa asaina miaro ny tena tsy hisy petipetina avy amin'izao tontolo izao isika, kanefa ny fifantohantsika dia tokony ho amin'ny fomba izay ahafahantsika mitondra ny fitahiana sy ny fanantenana avy amin'Andriamanitra ho an'ireo izay mila fanampiana. Misy zavatra iray hafa koa tsy takantsika izay manakana antsika tsy hanaiky ny antson'Andriamanitra hamitahiraka teny fiheverana fa miankina amin'ny tenantsika ny fahombiazana. Tsy mahay mamonjy na fanahy iray akory azy isika, tahaka ny Jona tsy nahay namonjy an'i Ninive. Azontsika atao kosa ny manao toe-tsaina mpamonjy eo am-panatanterahana iraka. Tsy ny hatantanteraka ny famonjena no hiantsonantsika fa ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny asa famonjena ataony. Nijoro ho vavolombelona sy mankalaza an'Andriamanitra isika noho ny nanaovany antsika tamin'ny fomba manokana, saingy Andriamanitra irery ihany no afaka mitaona ny olona ho eo aminy. Afaka mamafy ny voan'ny fahamarinana isika, fa Andriamanitra irery ihany koa no mahay manova ny fo. Matetika isika no manafangaro ny anarantsika amin'ny anjarantsika amin'ny anjaran'Andriamanitra. Ka izany dia ampahitantsika na iza fialan-tsiny sy hanaovana asa fitoriana. Eny tokoa
nampiasa ny Jona Andriamanitra, saingy Andriamanitra rery ihany fa tsy Jona no nampibebaka any Ninive. Aoka ho tsarofintsika manjakariva izany. Irina dia akalesona amin'izany itsika anana fahatakarana tsara mahakasika ny asan'Andriamanitra, ary atsapa ihany koa fa fitaovana ihany isika fa Andriamanitra no mampibebaka any Ninive. Amen. Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay io izany. Misaotra anao ihany koa izay mampianatra anay mandrakariva, fa indrindra ho an'ireo izay tsy takatry ny sainay aoka izay ka hisintona lesona mahakasika an'ireo fiainan'ny Jona, mba ahafahanay mitodi-doha mandrakariva aminao sy ahatsapa ny tokony ataonay amin'ireo iraka efa nampanaovinao anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.